misy fotoana misy koatia Madagasikara manambara hoe aleo fanena mpamosavy izay ny fanena tena izy babaika fa tena mahatratry tena mahakily misy anao raha sina dio babaika ary tena mahasotra loatra nanao ihany ohatra hoe efa natenany ny zavatra anankiray sindra lebolana baika fa tena kily tanteraka anao ary tena vonontsononao hoe mahasotra hoe olona baika zany ary saona tompo fa tsy mampetraka ary mandraraitsy zany mampetraka ny voreazany railay zany fa ny andriamanitsika dia mitana teny mandrakary izy rehefa anteny matokontoka mitana teny Dieu évitaire izy fa tatsika ndraikantsika ao Genesis 3:14 Genesis 3:14 dia irahantsika mamatra ny fahasivy fahafolo paraky ny folo paraky ny folo ary jambikana eny amin'ny fahafitontsika fahasivy hatramin'ny paraky ny folo ary jambikana eny amin'ny fahafitontsika vakina amin'ny Jesosy manao kristana mitondran'ny fahakely tombo Jesosy fahakely sononilay heritona ary tanana zay ka maizina dia maizina ny andro dia indro nisy fatana fandorona ny voatsetroka sy fanilo mirehitra izay nandeha namaky teo anelanelan'ireo zavatra voasasaka ireo. Amen. Eo amin'ny andininy fahaenina ry havana tsy afaka miala amin'ny resaka hoe contexte tsika dia nino an Jehova i Abrahama. Jehova nampanantena azy hoe omeko anao a olovan'ny taranakao a olovanao a ity tany ity. Dia nanontany Abrahama hoe ahoana anga natanteraka an'izany? Nangataka famantarana izy ry havana. Eo amin'ny fangatana izay famantarana izay dia nihetry ilay Andriamanitra avy indrindra nanaraka an'izay hoe fomba n'olombelona izay. Raha ny tena hoe fototra ny heviany i Abrahama dia Kaldeana izy. Ary efa hitantsika hoe avy nanora ny Kaldeana tany izy natsoiny Jehovah Andriamanitra. Ny Kaldeana dia manana fomba tahaka izao ry havana rehefa nao fanekena ny rotonta. Maky izy biby anankiray dia ny fomban'izy ireo ho sasahana roa io biby io dia mandalo eo anelanelany ary misy vavolombelona dia ilay Andriamanitra sy vavahandry zareo izay ny vavolombelona dia mandalo manabatsava eo anelanelan'ireo biby ireo ilay rotonta manao fanekena. Dia izao ilay izy hoe izay ray mivadika amintsika no lasa tahaka n'ity biby ity ny hafarany dia zara reo tahaka izao. Nanaika an'izany fomba n'olombelona izany Andriamanitra satria nahoana mitady an'ilay famantarana Abrahama hoe ahoana anga natanteraka an'izany? Satria nahoana marina ihany ny Abrahama mbola tsy nanana ny Isaka izy tamin'izany, mbola tsisy taranaka. Hevin'Andriamanitra nampanantena hoe andova an'ity ny taranakao. Hafahafa be zany ary izay hoe nagaga ny Abrahama ilay izy. Dia tao anatin'izay nefa eo amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo dia inona ny zavatra nitranga? Ndinga vakika hoe ary rehefa ileny ka ny masoandro dia sondry tory Abrahama ary indro aizina mahatsiravina indrindra no nahazo azy. Dia efa tena hoe raikitra anao ilay fifanekena amin'izay zany i Andriamanitra sy i Abrahama. Inona nahazo an'i Abrahama? Sondry tory izy. Fa ilay sondry tory eto efa tena jerena ilay teny fototra dia mitovy ilay teny nampiasaina tamin'ny Adama nangalana ny taolatiezana nanamboarana ny Eva ihany. Tsy nahatsiaro tena fa tena hoe tsy tao anatin'ny torimaso lalina ihany dia Andriamanitra mihitsy nanao ny torimaso io. Inona ny tiany soratra masina ambara ny zandritrarehetra izany ry havana? Voalohany aloha izany dia hoe Andriamanitra rehefa tena hoe nanao an'ilay fanekena izy
dia vonina mandrakariva ary vonina natateraka izay tena nampilazaina izy. Dia fa maninona ary inona ireny tiana ambara amin'ilay hoe Abrahama sondritory manambara ilay fahalemen'olombelona eo ry havana malala. Ary ninin'Andriamanitra tao io fa fantatr'Andriamanitra fa vao hoe ampidirina anatin'ilay fanekeny Abrahama ity hoe misy fanekeny ao anatin'ny fanekena manko dia tsy maintsy misy resaka condition atao hoe za dia tsy maintsy manao an'izao, za dia tsy maintsy manao izao. Ny Abrahama zao teto hoe ataoko lovan'ny taranaka ao dia misy an'ilay tanàna be dia be teo fa Abrahama tsy navelany teny fa navelany izy sondritory. Rehefa tena hoe ao anatin'ny fanekena manko ka misy anankiray manipaka ny fanekena io dia rava ny fanekena fa ninin'Andriamanitra no sondritory Abrahama satria nahoana eo ilay maneho ilay fahalemeny ny olombelona. Dia inona zany ny anjaran'ny Abrahama tamin'ny fotoana io? Ny anjaran'ny Abrahama efa vita tamin'io dia amin'ilay andiny fahiny efa arinino an Jehova izy. Dia io nangalantsika lesona ry havana malala ao amin'ny Tompo. Ny Tompo Andriamanitra efa nanao fanekena tao amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Tsisy nanao fanekena tamin'Andriamanitra mihitsy hoe Jehova Andriamanitra ampidino ilay zanakao natokana dia andaontsika nanao fanekena. Fa Andriamanitra tonga dia hoe nanao zao no nandeha ho ataoko izay re manaraka an'iny finoana ny Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana. Izay no hoavitra miaraka amiko. Dia tahaka izay koa nataon'i Jehova tamin'ny Abrahama tamin'ny fotoana io. Dia izay no angatahany amintsika hoe finoana dia nananan'i Abrahama mainy ny voan'i Abrahama mitovy lenta tamin'ny Abrahama tamin'izany fotoana izany nangatahan'Andriamanitra ny mpino ankehitriny tsirairay. Tahaka nahoana ilay hoe finoana matetika many tenenina mandrakariva hoe inona ary zany ilay hoe mino. Ary ato moa zany hoe amin'ny andininy fahaenina izy arino an Jehova izy tahaka nahoana ilay hoe nino raha tarafina amin'ny testamenta taloha dia ny mino dia hoe mankatoa, misy firaisampo ao, misy fahatokiana ao. Fa ny fiafarany dia nino resaka fankatoavana. Any zany tena irian'Andriamanitra ho an'ny kristianina tsirairay. Maro dia maro ry havana malala ao amin'ny Tompo milaza ny tena ny kristianina fa misehatra ny fankatoavana dia tena mampalahelo isika. Dia raisika any ohatra ny Adamaseva evany ry havana malala ao amin'ny Tompo tena hoe nahitateraka amin'ilay tena resaka teoria nantaniany menarana izy tamin'ny fa maninona zany tsy ho azo anareo ty dia izao mihitsy teny Jehova Andriamanitra tsy azo hanina daholo ny ana rehetrarehetra fa le vonisay ihany tena tsy azo hanina ako vary tena resaka teoria may fa resaka fampiarantsika dia angatahana Tompo io ry havana. Ary any asan'ny fanahy masina ao anatsika asan'i Jesosy Kristy Tompo mafy any nge mijoro hoe nao kristianina izay le hoe ambodi zanak'ondry eo ampovoan'ny ambodi anao madidina anao ohatra rehetrarehetra ao mangalatra daholo manao kolokolo daholo ianao sady mahazo menasy ianao vao tsy manao an'io afekteko ary ianao fa maninona ny olona rehetrarehetra manao fa ianao ary ary miseho mafy lobe miseho zanak'Andriamanitra io. Tsy mora ry havana zany hoe mankatoa zany hoe mino zany fangatahan'Andriamanitra aminao zany. Tsy mora tamin'ny Abrahama ry havana zany hoe fankatoavana an'Andriamanitra zany. Niantso an'ny Abrahama izy tany amin'ny oran'ny Kaldeana, toerana izay tena hoe feno sampy io fa tian'Andriamanitra ianao izy mialay ianao fa za ihany no tokony hotomponao. Tany razana io ao ny ray aman-dreny ao ny momba azy rehetrarehetra taona lehibe azy fa mialay ianao Jehova Andriamanitra. Mafy zany tsy moramora zany ohatrany hoe mora ihany le miteny hoe minofy fotsiny ihany fa tsy mora le izy ry havana fa ahoana herin'i Kristy ianakinanao zany. Fa tsy vitanao koa zany raha tsy mahatoky an'ilay Jehova Andriamanitra ao ianao ary izay nangatan'Andriamanitra antsika ry havana finoana tsy misy fipetra mitena Andriamanitra dia arahana zany tsy mitsahatra mandray an'ity ohatra ity ry havana. Ilay Petera izay nandeha nanjono izy inona zavatra azy io nandritry ny alina manontolo izy ry havana malala ao amin'ny Tompo dia tena hoe nandeha izy nanjono tsy nahazo na dia ny ray ary fa tonga vany le zanaka mpandrafitra anankiray, tonga vany le olona
tsy fantatra koa hoe mahay milomany izy sa tsy mahay milomany nefa n'izy ny samy teny amin'ilay olona matianina amin'ny asany hoe arotsay ato ny aratonao afafa be zany ry havana dia ozy Petera hoe tompoko nandritry ny alina manontolo a tena hoe niezaka ny fiezaka mihitsy a nitady fa tsy nahazo fa noho ny teninao dia ho arotsaka ihany dia ry havana nanantsika izay hoe finoana ny tenin'Andriamanitra zay fa ny tenin'Andriamanitra dia marina mandraka ary ny tompo Andriamanitra dia mitana ny teniny izy tombontsoa be ho an'ny kristianina izany zao tontolo izao manina zay heterana fa ianao tompony be ho anao marina zay heterana zao tontolo izao mety mivadibadika ireny amin'ny tenanao azany aza mifikitra loatra amin'ireny fa ny tenin'Andriamanitra zany tenanao hoe zato isan-jato ny momba ny tenin'Andriamanitra ifikeo ry hava fa marina ny tenin'Andriamanitra ao anatin'izay fanarahana ny tenin'Andriamanitra izay nefa ry havana dia ilainao a ny faharetana mila faharetana ianao ahoana ny fomba hiatrehana n'izany faharetana izany ianao nge anatin'ny tenin'Andriamanitra tsy voatery ilay zavatra mahafinaritra mandrakariva ny enina ny sofinao fa i Abrahama dia tena hoe nanana zavatra tena nangidy taminy teneniny taminy aiza hoe ao amin'ny ho vakentsika andinin'ny 17 raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahama aoko fantatra ao marina fa ho vahinana amin'ny tany izay tsy azy ny taranakao ary anompon'ny olona any ary ampahoriana efa-jato taona izy mafy anie zany ry havana ny Abrahama izay mbola tsy nanananaka akory dia efa mbola tsy teraka akory ary dia zara dia iny faminaniana iny fana dia vozana sady mafy anie zany tenin'Andriamanitra zany mbola tsy teraka akory ianao dia efa tonga hoe faminaniana fana dia vozana ho an'ny zanakao no atao tsy moro zany misy fotoantsika mandray tenin'Andriamanitra tahaka izany misy tenin'Andriamanitra izay tena efa raiky tapisako anatsika raisika ohatra Jeremia 7:20 niresaka hoe efa haintsika izy dia hoe fa izao malala ny hevitra iveranao izy dia hevitra hitondra fiadanana fatsolosa mba hananao fanantenanana ny farany inge faminaniana iny hoe resaka fahababony ry havany hoe maherezy ianao fa ho balo anefa kelikely eo dia tahaka izany ry Andriamanitra misy fotoana ny tenin'Andriamanitra io manambara zavatra maviritra anao fa za manambara anao ry havana rehefa zakanao zany fampianarana izany le tsy an'le resaka rononontsony ianao hoe ianao dia ho tahiny ianao amin'izao ohatra izao ianao rehefa mivavaka fa mahazaka fampianarana mafinaritra tahaka izany ianao amin'ny tenin'Andriamanitra kay tsy voatery hoe zavatra tsara mandrakariva fa misy ihany koa fotoana rehefa miaraka amin'ny tompo ianao mizaka ny zavatra mavesatra efa olon-dehibe lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe eo amin'ny tompo ianao ry havana misaoro ny tompo rehefa mahazaka izany fampianarana izany ianao aza dia lena mandrakariva amin'ny hoe afaminao ny tahena ny rehetra amin'ny resaka fitahena fa ndehantsika ry havana hitombo amin'izany hoe fankatoavan'Andriamanitra fa fankatoavan'Andriamanitra dia mila faharetana eo fa misy fotoana koa nefa ny zanak'Andriamanitra reraka tena reraka ianao hoe fahoana foana efa mba manao n'izay mety anie Jesosy efa mba miaritra ny mafy anie Jesosy fa maninona mbola misy mpanenjika fa maninona mbola ohatr'izao ihany dia ho ny tompo eo amin'ny 15 dia ho vakentsika indray nefa ianao kosa ho any amin'ny razanao amin'ny fiadanana ho tratrantry indrindra anao fa hody mandry izao ny zavatra niseho ry havana malala i Abrahama io dia tamin'ny 570 taona izy no maty 175 ans izy vao maty tena hoe nateza be mihitsy ity ary Sara vadina rehefa maty ela be talohan'izay fa zao nefa any amin'ny 520 andiny fahavalika hatramin'ny 70 rehefa maty i Abrahama ity dia taiza izy nalevina tao an-tany Kanana ihany izy nalevina tany amin'ny tany izay novidiny dia Ismaela sy Isaka zany moa nalevina azy tamin'izay fotoana izay dia inona no tena ambara amin'izany le andiny 510 no teny hoe nefa ianao kosa ho any amin'ny razanao amin'ny fiadananao ho tratrantry indrindra anao fa hody mandry le hoe ho tratrantry indrindra anao fa hody mandry
tena marina zany 570 taona fa nefa hoe ianao kosa ho anan'ny razanao amin'ny fiadanana le razana lazainany milazainy ary fa diny fahafito ary hoe aizy anakaldiana lavitra be misy azy zany ananolorankaldiana dia hoe mandainga le zany le tenaandriamanitra tsy riava tsy le resaka ranofo no ao amin'ny kanana fa izy tena angonina amin'ny razany tokoa manambary zany le fahavelomany fanahy ao aorianany fahafatesana fa ianao kosa ho any amin'ny razanao amin'ny fiadanana zany hoe any amin'ny toerana hafa mihitsy zany io da itoerany fanahy izay tsy voafaritry ny resaka ranofo fa le maty iny le vatana maty iny dia tsy iny akory le hoe nangonina tany amin'ny razana tsy aty le izy fa le fanahy tenaandriamanitra lazaina hoe le angonina any amin'ny razana dia any amin'le toerana fiadanana mamene le tenin'andriamanitra ry havana malalao amin'ny tompo ny akamaroan'ny malagasy ny amakamaroan'ny olona mihitsy dia efa fatany hoe rehefa ho avy ny andro anankiray dia atsy ano aleva le nofo mangatsiaka io ny lazaina fa mbola tsy nisy eny fa samy misy ihany ny akamaroany fa misy sahiteny ve hoe angonina ho anan-danitra ny fanahiko zay ry havana ny adim-pisinao ihany koa amin'izao tany fandalovana izao amary an'izay fanontaniana izay fantatrao ny mamaly hoe rehefa maty aho dia ho atsy ny nofo mangatsikako fa ainao ve ny amaly hoe rehefa ho faty aho dia ho ary an-danitra fa no manana an'izany ry havana fiainana eto an-tany ary izay fampaherezana nomen'andriamanitra ny Abrahama na dia hoe ho andevozina aza ny taranany dia inona ny zavatra miseho dia hoe mahereza kosa ianao azy izy mpanjino le lanitra mpanjino dia afarany ny fanahinao fa ino ny zava-dehibe eto an-tany ry havana tsy miakina izay mety hoe fananana tsy miakina izay mety hoe fahaizana tsy miakina izay mety hoe zavatra izay anananao ny anananao an'izany fiadanana izany fa fifandraisanao amin'ny Jesosy Kristy irery ihany eo raisitsika ohatra amin'izany i Simeona amin'ilay Lioka inga ho vakiantsika Lioka 2:2 teo dia ndeo ho vakiantsika ny 7:20 ka hatramin'ny fa 30 Lioka 2:2 dia ny fa 7:20 any ndeo ho vakiantsika aminaran'i Jesosy manao hoe Tompo ankehitriny ny mpanomponao dia lefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao ny olona nahita an'i Jesosy izy tamin'io inona moa no tena marina ny olona tafahoana Jesosy rery ihany ry havana itoerany zany atao hoe fiadanana zany inona ilay atao hoe fiadanana dia Abrahama ihany dia fahitantsika ohatra amin'izany ao anaty baiboly amin'ny tantaran'ny Lazarosy ilay mpanan-karena inona ny zavatra niseho ilay mpanan-karena nakaiza izy nakany amin'ilay tena hoe fangiry firena fa Lazaro kosa aiza hoe ena tratran'ny Abrahama dia rehetra dia tsika rehetra ho anazana hoe tratran'ny Abrahama any le fiadanana any tsy isian'ny fangiry firena tsy isian'ny resaka hoe fandriam-pahalemana tanteraka izany fiadanana tonoa ny baiboly izany resaka tena hoe filamina tanteraka izay zavatra hieritrretin'ny olombelona ka tsara ny olombelona indrindra ao an'i Jesosy nahitantsika izany ry havana ary ao ihany koa ilay fanekena efa nataon'Andriamanitra raha fitenin'izay afatra izay ry havana mitana ny tenin'ny tompo Andriamanitra maro ny tompo Andriamanitra io fa ao anatin'ny fanarahana azy tsy mora amin'ny fiainana kristianina mila manana faharetana ianao ry havana rehefa ketraka iny ianao mpanjeno ny lanitra jereo Jesosy Kristy tompo hitondra fiadanana ho anao izy voninahitra ho an'Andriamanitra irery ho antsika tsirairay kosa izany teny izany amen